Nanao mouvement bidon jaune Ifaniry sy Clémence. Tonga le Kalalalatina namoaka ny vavany sy mimeme. Ny zavatra tsy tonga dia nitsambikina be Kalalalatina amin'le resaka diversion amin'ny resa-bodin'le César sy Kalapiady tabory anankiroa reny. Tactique de diversion satria ny action ny Faniry sy Clémence na zavatra hoe anankitelo fotsiny aran-jareo no nanao an'le action dia action goavana be. Dia manomboka mitsatsaka Kalalalatina sy Leandre Rajoelina satria Leandre Rajoelina mihitsy no nideside hoe samborina izy da. Za tsy hiteny mihitsy ary tsy hanome conseil mihitsy ary avelako hitotona amin'ny zavatra ratsy ataony. Fa ny zavatra kendrentsika dia Nepal 3. Nay vava mantsy Kalalalatina hoe tsy mahasarika olona fa olona anankitelo fotsiny no mba voasarika dia ny zesta be sady ny dingidramy be. Sady nanesao ny action ny baba. Fa ny zavatra constatentsika tellement natahotra be vao kindindrenireo ka ny areteny nanao jugement ahaingakaingana be apikatra ny raky Clémence. Dia raha tsy mahasarika io ary le olona efa tantera hoe manne many ary le olona ary Kalalalatina maninona tena midéployer moyen be dia be anagadrana an'le olona raha laza tena fa tsisy dikany ny zavatra ataony. Maninona tena mandefa moyen be dia be ampanginana an'le vavan'le olona. Avelao le olona hanao an'ny manifestation, avelao le olona hitsangana, avelao le olona hijoera ny liberté d'expression. Dia hitantsika hoe izy ny tena resy le tactique de diversion amin'le resaka foro sy taborin'ny foza tsy analanay mihitsy amin'ny objectif anay Nepal 3. Dia hitantsika hoe tena raha mbola anatataim-bava ihany. Zay miandro barbecue, zay fa lalao lapory.